Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana tokantranon-tsika ny amin'ny zaonio izao a. Ny ambasadera ny Yahosoa Elia no mandroso ato tokantranontsika, mitondra ny fampianarana anarana faharoa indray tsika ny amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny firavoravoana lehibe no iarahantsika indray ary miarahaba manokana ny dada malalaka Iaiavaza izay mampitondra an'izao teny izao a, ary miarahaba manokana koa ny Yahosoa izay tompony fampianarana koa izay avy any amin'ny dada mala Iaiava, ary dia voninahitra ho anazy menaka. Dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra totokantrano, tena koa ny ambassadera ny Yahosoa Elia no mandroso tokantranontsika indray ny amin'ny teny ety a. Dia mamerina ny fiarahabana an'izay rehetra mbola tsy nahiny ihany koa izany a, dia samota iny Yahosoa daholo. Narana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao ny izao, ary mitondra ny lohateny hoe ny anaran'ny Iaiava dia novain'ny olombelona hoe Alà. Noho izany Andriamanitra ny Silamo izay alaza ao ny tsy mahalala, na hoe Jehova ho any Andriamanitry ny protestanta ny dikan'izay, ary hoe Yahve ho any Andriamanitry ny katolika ny dikan'izay. Fa maninona moa izany izy io no novay? Izay izany ilay resantsika. Dia hatrany manome valiteny ary voaverimberiko ity valiteny ity hoe nanararoatra ny atezeran'ny dada Iava ny olombelona, satria rehefa nanota ireo zanak'Israely ireo dia nanararoatra an'ilay atezeran'ny dada Iava izay nisy teo amin'ny zanak'Israely ny olombelona. Ina ny antony? Satria ny olombelona rehefa nahita hoe tezitra dada Iava tamin'ny zanak'Israely izay nanota teo anatrehany, dia nandray fanapa-kevitra dada Iava hikapoka sy hamely ary hamono an' zareo ary hisaraka amin'ny tanteraka. Ary nanomboka teo dia tsy nisy nafantatra ny dada Iava intsony ny zanak'Israely. Eny fatrany amin'ny anarany aza tsy fantany. Ka rehefa tsy fantany moa ny anarany izany dia mazava ho azy fa tsisy mahay intsony. Ary rehefa tsisy nafantatra intsony ny olombelona dia nanomboka teo amin'izay dia namorona ny anarany amin'izay ny olombelona rehetrarehetra. Tao ny katolika romanina nanomboka namorona ny azy koa, tao izany ny silamo namorona ny anazy koa. Ny silamo dia tena nisy namorona boky spesialy ho an'izareo mihitsy izy. Izay no nahatonga nanome an'ilay daty hoe raha ny fivavahana silamo angeka taty amin'ny taona +600 taoriana l'an 0, nefa ny bokin'ny Israelianina, bokin'ny Jiosy, dia efa tany amin'ny -1900 tany ho any zany. Chiffre approximative moa izany, fa izany hoe milaza ny mahatranainy azy. Ny bokin'ny Mose izany dia efa tany amin'ny taona -1500 -1400 tany ho any. Chiffre approximative daholo izany, izany hoe daty manakaikaiky ny maro, satria fa ela loatra izy dia tsy hita intsony ilay tena hoe précis, tena daty précise mihitsy. Ka eo amin'izay sary izay dia milaza amintsika mihitsy fa efa boky efa taty aoriana daholo izany ny boky misy. Raintsika ny katolika romanina dia tany amin'ny -100 tany ny tena nanjakanjakan'ny zareo tao amin'ny faritry Israel, nanomboka nanjakazaka izy. Dia rarina zareo raha namorona, ohatran'izay koa ny protestanta koa namorona ny azy izy taty aoriana elabe taty koa izy mba namorona ny azy. Izany hoe samy namoromorona ny azy teny daholo izany, nanararoatra ny fisarahan'ny dada Iava tamin'ny zanak'Israely, satria tsy nahay niantsona eo Andriamanitra intsony ny olombelona. Dia teo ilay fanararotana ilay olombelona Israelianina izay resako izay, tsy afaka niantso ny Andriamanitra ny satria ny ataon'ilay Andriamanitra ny Iaiava, dia nanararoatra daholo namorona anarana ny olombelona, ary indrisy tonga hatrany amin'ny namorona boky mihitsy ny aza dia samy nanao ny azy izay. Ka ho azavaiko amintsika tokoa hoe tena nisy ve izany hoe tena tezitra marina ve tamin'ireto zanak'Israely dada malala Iaiava, ary vokatra an'izay atezerana izay dia nisaraka taminazy dada malala Iaiava. Rehefa nisaraka taminazy dia lasa tsy fantatra intsony ilay anarana. Daholo jerevantsika ary ny soratra masina.
jerevantsika ara ny soratra masina araka ny voalaza ao amin'ny tadiavaka ampidirintsika zany teknisiana sady manolotra manamboatra ihany nareo ao anatin'izany sary tetra zany araka ny voalaza amin'ny boky Isaia Isaia toko voalohany misy angeny to jerevantsika voalohany Isaia toko voalohany mikasika ny amin'ny hoe ny atezeran'ny dada Iava tamin'reto zanak'Israely reto zany raha mametsy dia mahasoa maraikitra kely zay ao mety tsara Isaia toko voalohany eo vakitsika manomboka amin'ny andininy faharoa avy hatrany zao ny vakitsika zany hoe eto zany tsika dia ahitany atezeran'ny dada Iava tamin'ny zanak'Israely ary nanompo andriaman-kafa ry zareo ka izay mihitsy natezitra ny dada Iava ary nanao tsy mety izy zany hoe niantso andriaman-kafa reto Israelianina reto ary nisarahany dada Iava dia lozika be zany rehefa niala tokoa dada Iava dia niverina tamin'ny andriaman-kafa natsotsomo zareo izy ary hafa indray koa no niditra teo any hoe tena mampalahelo mihitsy ny sara mitranga amin'ity olombelona ity fa izay no tonga antsika nanome an'ilay daty mihitsy ny ambasadorany Elia hoe ity nge ny daty dia jereo tokoa fa tena nialanareo ny anarana mahafaka amin'ny fahotana satria mantsy ny tena marina io Andriamanitra io tena tsy tia fahotana izy ary tena halany mihitsy n'izany fahotana zany tena tsy mety amin'ny mihitsy n'izay teny izay lova kehitrino isy atoko fa 7:20 anomboantsika anazy aloha amin'izay resaka fahotana izay hoe tsy mety amin'ny mihitsy ny fahotana io ka raha ianao zany mpanota ny fivavahanao miteraka anao mpanota ohatra mpanotanao rehefa tsy hahavany antsoinao dia efa mpanota ianao raha vao miteny hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra anao ka tsy hahavany antsonao dia mpanota ianao satria io ny orizinal natsoiny Abrahama ka raha misy olona manova an'izany dia efa tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminazy lozika be nge zany na ianao koa ny comprendre an'izany hoe i Abrahama kosa vetany amin'ny lamoiny 2000 tany ho any no nisy dia izy niantso hoe Iahava tao anatin'ny bokin'ny Israely any dia misy ve olona mamorona boky hafa teoriana ity dia mamorona anarana hafa izy miteny hoe Andriamanitra Abrahama ihany no antsony ahoana moa ny ampitobina an'izany kosa ny aminao na ianao ngita dia micomprendre hoe tsy marina ity sary ity ka noho ny amin'ilay tsy fahalalànareo no mahatonga ny Elia mampianatra ankehitriny hoe jereo amin'izay ny marina satria Elia ny raha namonjy dia tonga hamonjy ary tena hamonjy mihitsy ary manoro hevitrinareo mba ho voavonjinareo nao vaketsika nisy atoko fa 7:20 andininy voalohany sy ny faharoa rahantsika mijery tsy mamaky hovonina ry dada Iava sy Osla endro ny tanany Iava tsy fohy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalaovana fa mary fa nielokareo ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy io zany no mazava be ny tena Andriamanitra fa io Andriamanitra io dia tsy mihaino ny mpanota novianonovina ary tsy mety mifandray amin'ny mpanota ary tena halany mihitsy ary mandingana mpanota mihitsy ny ary moa izy io nketsika jery tenin'Andriamanitra fa dia ho arantsika araka an'izay mihitsy izy hoe araka ny bokyny mpaminany dao jerevantsika indray jery toko sy andiny hafa indray tsika tsy aloha hijery kely anankiray tsika aloha satria mampianatra dia tsy maintsy manomena ireo kotsiny hoe koa misy tenty mba ho jerevantsika ao amin'ny Jeremia toko 9:20 dia andininy 7 sy ny 9 Jeremia 9 ka hatramin'ny 18 Jeremia 16 dia 9 ka hatramin'ny 18 16 voilà mihetsika hijery an'ity teny ity indray Jeremia 16 9 ka hatramin'ny 18 fa izao no lazainy Iava ity zany le hoe teny milaza mihitsiny hoe tena tsy manaiky zavatra tsy mety io Andriamanitra Abrahama io ohatra lehilahy ray manambady anankiroa na telo na efatra na dimy na folo na 20 na 30 efa fahotana zany amin'ny Andriamanitra Abrahama io satria ilay mpaminany faran'izay ny raha izay Israely anina satria hoe miaino ny tenin'ny mpaminany nareo dia ny mpaminany Israely anina farany dia
ilay antsoina hoe Yahosoa. Mbola ampianariko antsika mihitsy moa anaran'ny Yahosoa io koa. Fa io ny mpaminany farany, tsy Jesosy zany ny anaran'izy io na Jésus. Non. C'est un faux nom zany. Anarana diso zany, anarana grika zany. Tsy mpaminany Israelianina zany Jesosy zany. Any amin'ny grika azy zany Andriamanitra ny grika zany. Fa ny mpaminany Israelianina farany Yahosoa no anarany. Zay. Ary zay Yahosoa zay mihitsy no namoaka fanambarana mihitsy hoe aoka ny lehilahy anankiray hanambady vehivavy anankiray, ary aoka ny vehivavy anankiray hanambady lehilahy anankiray, fa zany ny didin'io Andriamanitra Yahova io. Zay. Raha namboarina ozy ny olombelona dia lasy vavy no namoronany azy, ary lehilahy iray manambady vehivavy iray, ka ahoana moa zany nareo no lasa manambady be dia be? Zay ny tenin'ny mpaminany farany hoe. Ary tsika tsy maintsy mihaino ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Tsy mahazo mihaino teny ankoatra ny mpaminany Israelianina satria mpaminany Israelianina no henoina. Hiditra amin'izay antsika rehefa avy eo fanao tselo hiditra amin'ity le Jérémia 16:3. Jérémia 16:9-18. Fa izao no lazainy avà tompony maro, Andriamanitry ny Israely. Indro atsahatra amin'ity tany ity eo masonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina. Mandeha mankany amin'ny Israelianina zany le teny satria tezitra be dada Yahova. Dia tena ho atsahatra eto amin'ity tany ity izy eo masonareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina. Ary raha ambaranao amin'ity firenena ity zany, dia zany teny rehetra zany ka hoy izy aminao hoe nahoana moa Yahova no milaza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay? Fa inona moa no heloko anay? Ary inona moa ny fahotanay izay nanotainay tamin'ny Yahova Andriamanitray? Dia ity ny valiny lazao aminy hoe noho ny nafoizany razanareo ahy, hoy Yahova, sy ny nanarahany andriamanikafa sy nanompoany azy sy ny ankofany teo anateny, ary ny nafoizany ahy ny tsy nitandremany lalako, ary ny tenanareo koa ary nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo. Zany hoe sady manompo sampo manao tsy mety zany. Fa ianareo aza samy mandeha araka ny ditry ny fo ratsinareo avokoa ka tsy mihaino ahy. Ina ny hitranga ao amin'ny 9:12 ary ny fiketsikeliana le hitranga. Ka dia horoahako hiala amin'ity tany ity ianareo, ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo, any no hanomponareo andriamanikafa andro aman'alina, sady tsy hamindra fo aminareo mihitsy aho. Zay ny zavatra navahana. Vokatr'ilay izy nanompo andriamanikafa dia nivadika tamin'Andriamanitra, dia tezitra io Andriamanitra io. Noho izany, raha vao Yahova no anarany, dia io Yahova io tsy tia Andriamanitra fa fangaro aminy, ka hovanao ny anarany. Rehefa hitantsika zany fa Yahova no anarany, dia tsy azo atao intsony ny miantso hoe Allah, satria izay ny Andriamanitra Abrahama. Tsy azo atao intsony ny miantso hoe Jehovah, tsy azo atao intsony ny miantso hoe Yahvé. Ny katolika romanina sy ny protestanta hoe fa nanala an'izay anarana izay, ary ny aika izy fa diso ny anazy. Dia samy misy zany tonga saina izay mbola tsy mety ho tonga saina, fa mazava be ny ilay teny. Izay na tonga antsika nianatra n'ilay lesona tamin'ny voalohany hoe iza ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao diso io anaran'Andriamanitra Abrahama io no ovainao zavatra hafa, dia efa mpanota ianao. Raha vao niantso hafa ianao zany dia efa klasy mpanota ianao. Tsy azo lavina zany fa teny marina ange zany. Rehefa tsy mino dia andany hoe loatra efa ampianarana larana voalohany fa ho fampitohy moa tsy ny voalohany sy ny faharoa. Izay no mahatonga ny Elia manoro hoe teto no natonga nareo nanovany io anaran'io, zany hoe nisy nanararoatra ilay zava-nisy tao Israely. Nararotiny sasany ilay zava-doza nitranga tao Israely ny amin'ny atezeran'ny dada Yahova tamin'ny Israelianina, nisy nanararoatra ary dia novainy amin'izay zany anarana zany. Ka tonga eto ny zanaky ny tompon'ilay anarana, zanak'ilay Yahova, ilay misy miteny hoe nga misy Andriamanitra miteraka izany. Ka izay ilay tenin'ilay Andriamanitra Abrahama rehefa nandefa an'ilay mpaminany farany izy. Ka ny mahatonga ilay olona misy tsy mino an'izany mantsy, kefa diso hatrany amin'ny voalohany nareo, ny hainao ilay Andriamanitra tsy izy nareo dia lasa Andriamanitra tsy izy nampianatra nareo zavatra tsy marina, dia tsy nenonareo intsony ilay teny Andriamanitra Abrahama tary amin'ny bokin'ny Israelianina.
Za zany mamerina foana hoe aleontsika miverina ny amin'ny boky ny Israelianina foana amin'izay. Satria any Israelianina io Andriamanitra io fa tsy any hafa firenena. Andriamanitra ny Israely raha hoe i Abrahama dia Israelianina no tena mahay an'izay, dia zareo i Mose. Satria Andriamanitra Mose izy. Dia i Mose manana ny boky ny atao hoe Sefer Torah efa nampianariko antsika koa. Ao anatin'ny Sefer Torah ny bokin'ny Mose. Tsy azonao lavina mihitsy. Ary io Sefer Torah io tena ao anatin'ny teny jiosy io. Ny anarana hoe Sefer tena teny jiosy mihitsy izany. Olo resantsika izay rehefa miditra amin'ny hoe mpaminany Israelianina tsy maintsy orana dia voavoaka eto aminao koa hoe teny jiosy mihitsy ingeo ao anatin'ny lalàna jiosy ingeo izany teny hoe Sefer Torah zany. Anarana jiosy, anarana bokin'ny jiosy zany. Eo mihitsy izany teny zany. Fa tsy izany mamorimorona azy eto. Fa tena anarana fiantsoana amin'ny bokin'ny jiosy ny hoe Sefer zany. Ary ny mpanoratra dia Sofer na zareo Soferimina zany. Avelantsika aminy izy fa tsy aloha dia mijery hoe ny fahotanao dia efa manomboka miantso Andriamanitra tsy izy ianao. Rehefa tsy hahavanana tsonao dia efa Andriamanitra tsy izy iny dikan'izay. Izay ny fahamarinana. Ary mampanotanao sahady izay. Ary porofon'izany ianao manambady be dia be. Raha olona iray manambady roa sy telo sy efatra na mijangajanga efa fahotana daholo zany. Ny fanompon'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny hahavana ianarany dia efa fahotana zany. Satria voaporofo mihitsy tao amin'ny larana voalohany fa tena ianaran'io Andriamanitra io dia hiahava ary tezitra izy raha vao novaina io anarana io. Tezitra mihitsy izy ary nisaraka tamin'ny Israelianina. Ary io fisarahana io mihitsy no nahararotin'ny sasany amin'izay reto olona tsy matahotra an'Andriamanitra eto. Izay ino mahatonga miteny amin'ireo olombelona amin'izao génération izao hoe raha nisy nao tsy mety ny tany aloha tany aza manareo manaraka ny tsy mety miaraka aminazy. Raha misy nanao tsy mety ny tany aloha tany dia aza rahanao. Aoka ianao tsy hipetraka ao amin'ny plasiny hoe rehefa fantatra fa tsy mety dia mbola rahana ihany. Aza manao an'izany tsotra. Fa andro ny fahalalana zao aleontsika mihitsy ny fahalalana dia ny marina. Izay nahatonga ny Eliana ampianatra hoe iza ilay Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao novainao izay hahavana izay novainao hoe Allah na Jehovah na Yahvé efa tsy mety. Na izy mety ho antsoina ihany fa ireo moa zany tena azo izany hoe bebe mpiantso ireo zany. Fa be dia be ny miantso ankoatran'io dia trany dia efa mazava ny teny dada Yahvé hoe tena tenanareo mihitsy tena tezitra aminareo mihitsy moa zany izay teniny. Dia nokea jerentsika fa ianareo samy mandeha amin'izay araka ny diky ny fo ratsy ny rovokoa ka tsy mihaino anareo ka dia oloako hiala amin'ity tany nareo ho any amin'ny tany izay tsy fantatra nareo na ny razanareo ary any ho anymponareo andriamanikafa andro aman'alina ary tsy hamindra fo aminareo aho. Tena dada Yahvé mihitsy no teny amin'nompo andriamanikafa amin'izay ny afaranareo io amin'izay forona amin'izay ny andriamanikafa be dia be. Tsioko namoron'andriamanikafa amin'izay ny olona hoe anompo andriamanitra na ny Israeliana raha tratrana izy koa. Dia jerentsika ny Israeliana fa ny Israeliana nge zao mino an'izany Jehovah Jesosy zany inondro zareo ane zany. Nefa dia Andriamanitra ny Grika be zao dia inondro Israeliana. Samy manaonao foana daholo zao ny olombelona rehetrarehetra eto ambony tany amin'izao tsika miteny zao. Izay ny antony nandefasan'ny dada Maria Yahvé naniraka ny Elia hoe andana avy reny ny olona itoditra satria ho avy ny loza. Aorianan'ny Elia dia loza mahatsiravina amin'ity taninareo ity. Ary efa mandeha zany loza zafatry hoe ho avy miara mandeha amin'izao Elia mitory aminao zao. Mandeha zany loza mamelanareo zany ary ho tratra amin'izay nareo. Dia aza mitady solution fa manatona ny Elia fa aty amin'ny Elia ny lakile. Marina zay aty amiko aty ny lakile rehefa te vojery ianao dia manatona ny Elia. Mazava be zany. Dia ndao ary avy toy antsika koa indro avy ny andro Yahvé izay tsy hanaovana intsony hoe raha velona koa Yahvé izay antony zanak'Israely niakatra avy tany Egypta fa izao kosa raha velona koa Yahvé onisy teo izay antony zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra izay nandroany azy tena nivadika ny tantara zany. Izay antony zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra indray sy avy tany amin'ny tany rehetra
fa ampidiko ho any amin'ny tany izay nomeko ny razany. Izany hoe horoahana ny zanak'Israely ny dikan'izay, ary ho voaroko ao amin'ny taniny izy, ary lasany amin'ny avaratra any amin'ny rehetrarehetra manerana azy tontolo izao. Dia io tokoa zanak'Israely fa tena voaroka tanteraka mihitsy ny tsy misy afaka mamaly an'izany izao tontolo izao, fa tena voaroka ny zanak'Israely. Inona moa izy ireo le naverina tamin'ny taona 1822? Tamin'ny taona 1822 izy zanak'Israely vao naverina tamin'ny taniny. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe raha verina koa hiavaka hamerina ny zanak'Israely hiala avy any farany avaratra sy hiala any amin'ny tany rehetrarehetra. Izany hoe fahampodinan'ny Israeliana hiverina amin'ny taniny zany no fahavianany eto indray. Izany hoe tena ny roahany dada hiavany zanak'Israely, ary tena ho avy nefa ny fotoana miarinana anazy. Efa niverina azy ireo tamin'ny taona 1822. Saingy mbola misy jiosy be dia be any ipetan-dranomasina any fa tsy ao Israely. Reny ilay anisan'ny tadiavin'ny Elia mizotsika amin'ny teny izao hoe iverena ianareo fa nanao ny tsy mety any ianareo e. Izany mahatonga anareo voaroaka io. Dia mbola tsy tonga saina ihany ve ianareo? Ry Israely ihany, ry hafa firenena mba tonga saina daholo. Dia nitsoisantsika ihany ilay teny fa za moa dia tsy maintsy mananatra antsika foana. Izao fa ho ampidiko any amin'ny tany izay nomeko ny razana izy. Indro izao aniraka mpanovo maro hiava izay hamovo azy, ary rehefa afaka izany dia aniraka mpihaza maro izay hihaza azy any atendrombohitra sy ny avoana rehetra, ary ny atsefatsefaky ny aram-bato. Mpamovo moa zany ty zany hoe zany mpamovo zany ngamany hoe mpanenjika ve dikasa tsy dia hoe le teny gasy mpamovo zany zay. Zany hoe injehako mihitsy nareo izy dada hiavary, tsy amelako mihitsy ireo raha tsy potika. Fa ny masoko dia mijery ny aleny rehetra ka tsy miafina amin'ny tavoko mihitsy zany, ary tsy takona amin'ny masoko ny elony. Alohan'izany nefa dia ho valiko avy sasaka ny elony sy ny fahotany noho ny nandotoan'ny taniko dia ny namenoan'ny lovako tamin'ireo fatiny sampony sy ny fahavetavetany ireo. Tezitra mihitsy ny dada hiava lazay ny fahafatiny sampony mihitsy. Atezerana nge zany hoe samposampy fatiny sampinareo to ny entinareo aty. Ohatr' izany nanompo Andriamanitra tsy izy ny zanak'Israely. Ratsy be ny zany. Za tena mampitodika ny sainareo rehetrarehetra ndao tsika hitodika fitiavana anareo zao. Andriamanin-kafa daholo ny antsoinao rehefa tsy hiavany antsoinao. Andriamanin-kafa io ary mendrika no potehana koa ianao. Dia izay no mahatonga ny hoe ho arantsika amin'izay hoe nanomboka teo satria roany dada hiavany zanak'Israely tsy nisy nahay ny antso anazy tsony. Izay ny hafarany no ny amin'ity andriamanin-kafa natsono zareo ty. Tena tsy nisy nahay ny antso anazy tsony. Indray tsy rehefantsika amin'izay ny tena Andriamanitra hoe tsy misy mahafantatra azy tsony ny olona dia ny zanak'Israely. Foana hatrany amin'ny famonjena ho an'ny zanak'Israely. Isaia toko fahaenina. Vakitsika indray ny Isaia toko fahaenina manao koa mendinin'ny fahasivy. Ia vakitsika. Hoy izy, mandehanaka nazao amin'ity firenena ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo ka nefa aza mahalala. Mijereva mandrakariva ihany koa ianareo nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fon'ity firenena ity, ary ataovy lali-dalovana ny sofiny, ary ataovy mikimpy ny masony. Fa andao ahita ny masony dia andre ny sofiny, dia alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Eto izany ny tenin'Andriamanitra dia efa nametraka mihitsy hoe ataovy adala ny fon'ireo olona reo. Rehefa avy ny menimenina izany dada hiava hoe ho aripako nareo fa tena nanompo sampo nareo. Niantso Andriamanitra tsy izy nareo, nanao ny adalana faratampo nareo, dia namoa izany raha tsy efa manao foana daholo koa nareo. Rehefa tsy hahiavany na antsoinao dia efa manompo sampy ianao ny dikan'izay. Rofon'izany efa ny alamy katolika romanina sy ny protestanta ilay anarana hoe Yavezy Jehova. Fa misy mbola tsy nanala ny azy. Aty izy manana boky hafa mihitsy, fa eo ilay fantena mipetraka hoe raha tsoinao ny Andriamanitra Abrahama, mahina tsy hahiavany ny antsoinao. Fantena mipetraka aminareo izay miantso Andriamanitra koatra ny hahiavany. Satria ny rahantsika nijery mihitsy ny originalina ilay anarana tao amin'ny bokin'ny Jiosy
Niraisitsika mihitsy hoe raha ny bokin'ny Jiosy dia tany amin'ny taona moins 2000 sy ny moins 1500 tany ny bokin'ny i Abrahama sy Mose. Fa raha ataontsika hoe raintsika hoe ny boky hafa raha ny bokin'ny Silamo. Taty amin'ny taona plus 600 izy ary ny tokony ho arahantsika. Tena hoe tena mila mipetraka maso tsy miangatra sefo tena be fitiavantsika hoe tena hoe raha tena nompon'ny Andriamanitra Abrahama maro ianao izy ny tokony ho arahana. Ny teny tany aloha tany ve izay teny Abrahama mivantana sy teny Mose mivantana ty izy mianakareo no nahitana azy voalohany indrindra. Sa le tenin'olona taty oriana taty izay taty amin'ny taona plus 600 no tsara tsy miangatra tsika. Na ny teny tao amin'ny katolika romanina sy ny protestanta fa saingy zareo efa nanalany azy. Fantahina mipetraka mihitsy izay. Fa izay hoe tonga Elia hamonjy sy hanavitra. Mbola tsy ndiko mafy aminao mihitsy izany teny izany hoe hamonjy sy hanavitra izany Elia izany. Solo tenan'ilay Andriamanitra Abrahama Yahva ny raha namonjy ny olombelona ampahafantatry ny olombelona hoe tena ny adalana nataonao. Mbola anao adalana ihany ve ianao dia ho fay ohatra ny Israely ihany. Fa tena ny faiziny io Yahva io tsy ny Israely ihany. Ianao ve mitady famaizana ohatra nazo anazy? Fa ny tena petrako aminareo rehetra izay mandray azy manerana an'izao tontolo izao. Elia mametraka fantena aminareo olombelona eto ambonin'ny tany dia eto amin'ity planeta terre nareo ity ianareo olombelona. Mbola sahanareo ve nanimbazimbana io Andriamanitra Abrahama? Fa fanazimbazimba anazy ny fanovana ny anarany. Raha Yahva ny antsoiny Abrahama anazy azo ovaina intsony izy fa manimbazimba ianao roa vovanao zany. Ary raha Yahva ny antsoiny Mose anazy mbola manimbazimba koa anao raha ovainao zany satria mpaminany lehibe anankiroa ngereo niaraka tamin'ny Yahva. Ka ahoana moa anao ny anazimbazimba ny anarany io ovainao zavatra hafa ny izy dia amoronanao zavatra hafa mihitsy ny izy. Tsy matahotra ve ianao? Aza miantso any Andriamanitra Abrahama aloha rehefa zavatra hafa ny antsonao fa tsy mety tena tsy mety ary milaza aminao fa tena tsy mety fa ifandonanina amin'izay ianao dia ianareo. Fa Andriamanitra Abrahama zany tsy azo sangina mihitsy izany. Andriamanitra zany ary tena izy zany. Ka mamerina ny sainareo olombelona mihitsy ny hitodika any amin'ny tena hoe mba jerevo amin'izay ny manina. Fa ny zanak'Israely izay niaraka taminy rehefa nandika ny teny sy naniotra anazy ary niantso Andriamanitra hatrany dia tena nataony fay mihitsy. Hitantsika tsara fa tena voaroka anie zareo ary tena fay anie zareo lasa niparitaka manderan-tany anie zareo ary tena fay izy. Hitantsika tsara zao nanaovany Hitler anazy tamin'ny taona ady lehibe nisy tany aloha tany ireo tamin'ny ady lehibe faharoa angamba tsy haiko na voalohany na faharoa namono ny Hitler anazy iny tamin'ny ady lehibe faharoa. Zava-doza mihitsy anie. Anjarantsika ny mieritreritra amin'izany sary rehetrarehetra zany hoe tsy mamela masana io Andriamanitra Abrahama io rehefa tena tezitra ary tena tezitra izy zao satria ahoana moa ny anarany kosa raha natsoina hoe Yahva tany aloha tany. Ary zareo ary rehefa mira dia manao hoe Alleluia dia zany ihany anarany Yahva ny dikan'izay. Ahoana moa lasa miovana izy tokoa hoe lasa hoe Allah, lasa hoe Jehova, lasa hoe Yahvé. Ahoana moa natao an'izany kosa izy? Tena tsy mety kosa ilay zany. Ary profon'izany tsy misy afaka fahotana ny olona. Nefa ny eo Andriamanitra io tsy tia fahotana mihitsy io. Io ny vakitsika tao amin'ilay Esaia 5:50 sy ny faharoa hoe ny tanany avady dia tsy feo fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovina fahamarita. Fa ny elikoreo ny hevitra mamisaraka taon'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy mihaino anareo izy. Izany hoe io Andriamanitra Abrahama io zany dia miantso anao mihitsy hoe tsy hainao mpanota zany izy. Raha vao novainao io anaran'io dia efa mpanota ianao ary izay no nandringana any amin'ny Israely ihany. Raha vao novainao io anaran'io dia efa nanota ianao. Satria ny teny ny mpaminany Israely ihany hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa mihitsy ka tsy ekeny io Andriamanitra io mihitsy zany hoe anarana ovaovaina izany. Raha vakitsika ny boky ny 10 Jiosy. Raha niresaka tamin'ny Israely ihany izy tamin'izay fotoana izay ka nanome ny fanekena voalohany. Izay nifanaovany tamin'ny zanak'Israely dia izao ny voalaza ny lana hoe aza manana andriamanikafa fa izao rery ihany.
Zay ny voalaza ao anatin'ny didy folo Andriamanitra io mena zanak'Israely. Zany hoe tsy ekeny mihitsiny zany isy Andriamanitra hitobily anazy any na hovainao ny momba anazy. Rehefa iaiavanao anarany dia iaiava hatramin'ny farany. Ao vakitsika amin'ny bokin'ny Exodosy. Exodosy toko fa 20:1 sy ny 4 ary ny 7. Dia nilaza zao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe ty le tenin'ny Mose ty a. Ary raha vao mino any Abrahama ianao dia mino any Mose satria Mose sy Abrahama mitovy. Andriamanitra ray naniraka anazy mianaka. Ary raha vao mino any Mose ianao dia mino any Abrahama dia mino an'ity tenin'ny Yahva ty, le Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Mose. Fa izao ny tenen'ny tato. Dia nilaza an'izao teny izao izy ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah Jiosy. Araka ny Exodosy toko 20 hoe Shemot chapitre 20. Shemot moa zany dikany Exodosy amin'ny teny Hébreu. Izao ny havahandriamanitra izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Eo aloha zany dia efa nametraka ny définition io Andriamanitra Abrahama io fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egypta tao amin'ny trano nanandevozana anazy. Apetraka aminareo rehetra izay miantso ny Andriamanitra anareo any nareo hoe nareo ve ilay andevy tany Egypta sa ny Israely any? Manontany tena daholo amin'izay rehetrarehetra na malagasy io na anglisy io na frantsay io na afrikana io na arabo io na sinoa io na japonais na amerikana hoe ianareo ve ny voalaza tamin'ity teny ity sa hafa? Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ilay Andriamanitra dia tao amin'ny Israelianina mihitsy no niasa araka ny tenin'Andriamanitra Abrahama tamin'ny Mose hoe izao no hiavahandriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Raha ity teny ity zany dia mazava fa izay andevo no miaraka aminy ka andevo tany Egypta. Ka ianareo ve mba andevo tany Egypta? Ianareo rehetrarehetrareo ve mba nisy andevo tany Egypta? Fa izaho manokana aloha dia milaza fa tsisy andevo tany afa-tsy Israely rery ihany ny andevo tao Egypta. Araka ny voalaza ny tenin'ny Andriamanitra ny Abrahama ary ny soratan'ny dadabe Mose. Fa i dadabe Mose izay tena mpaminana n'Andriamanitra dia niteny fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely niala avy any Egypta tao amin'ny trano nandevozana. Raha amin'ny andininy 7:20 mantsy ny Exodosy 19:1. Tamin'ny volana fahatelo taorian'ny ialany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta dia tamin'ny andro zany no natongavany tany amin'ny efitra Sinay. Ao amin'ny efitra Sinay zany zareo amin'io, zareo Israelianina zany. Dia tao amin'io efitra Sinay no nanomezany dada Yavan'ny didy folo an'zareo any Israelianina. Dia reto Israelianina reto zany satria ilay nivakiko tao amin'ny andininy fa ao amin'ny toko 7:20 teo. Reto Israelianina reto zany lay andevo tao Egypta dia ireo ilay nentina nivoaka. Io izy ny dada Yahva hoe izaho no Yahva Andriamanitra ao ilay nitondra anao avy any amin'ny tany Egypta nivoaka avy ao amin'io trano nandevozana io. Mazava zany fa ny mahafantatra an'io Andriamanitra io dia ny Israelianina. Noho izany tsy maintsy ny boky ny Israelianina ny jerevantsika ny momba azy. Fa tsy azy hoe ary amin'ny boky tsy fantatra ary. Ka misy teny hoe izy io mba mahafantatra an'io Andriamanitra io fa nisy ny teny tamina, resaka tamina, nisy ny seho tamina. Aza miditra amin'izany fa ny teny mariny Abrahama kosany dia misy mazava hoe izao ilay Andriamanitra Abrahama ilay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Nihetsoana zany Andriamanitra Abrahama zany Yahva nihetsoana taminy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Dia izay no tonga amin'ny teny hoe io anarany Yahva io dia misy an'izao teny izao ao amin'ny andininy 7. Aza manana andriamanitra fa izao Yahva ihany. Zarery zany no Andriamanitra ao Yahva no anarako dia aza asiana andriamanitra hafa intsony akoatrana mazava-be izay. Eto zany dia miteny amintsika mihitsy hoe aza miantso andriamanitra hafa intsony ianao fa ny anarako efa hainao Yahva no anarako. Ka aza miantso hafa intsony ianao. Nanina nefa nareo ny antso hafa? Dia misy mantaiza moa ilay antsonareo? Dia samy mandinika. Aza efa nanome santionina ny teo. Misy hoe miantso hoe ala. Tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy. Misy miantso hoe Jehova. Tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra io araka ny voalazan'ny soratra masina any Jiosy.
bokin'ny Abrahama sy bokin'ny Mose sy afiatoran'ny Jiosy. Misy miantso hoe Jehovah tsy izay ny anarany io, misy miantso hoe Yahvé tsy izay ny anarany io. Fa ny anarany niantsony ny Abrahama azy sy niantsony Mose anazy dia mazava be hoe Yahveh. Zay. Mahafantatra azy tsara mihitsy zany Abrahama zany. Mahafantatra azy tsara mihitsy. Andriamanitra Abrahama izy. Andriamanitra Mose izy. Fa i Mose moa tena nizingizina mihitsy ny amin'ny fahalalana azy. Tena fantany tsara mihitsy. Satria raha miteny hoe Andriamanitra Abrahama dia mahafantatra azy Abrahama. Andriamanitra Mose dia mahafantatra azy Mose. Iza ny anarany? Yahveh no anarany. Dia ahoana nefa nanao nanova? Fanontaniana apetraka anao nanina anao nanova? Iza no teny taminao ho vao io? Iza no teny taminao hoe hovainao io? Fanontaniana apetraka aminao rehetrarehetra mihitsy izay. Fa tsy moramora amin'ny Andriamanitra Abrahama izao zavatra nataonao izao. Satria efa teny izy hoe aza manan'Andriamanitra kafa fa izarery ihany. Ary namafetsina izany tamin'ny boky mpaminany araka ny tenin'ny mpaminany ary boky nisy afaka itsika miaraka indray boky nisy ahy. Dia manasanao foana miantso anao anaraka an'ilay teny Isia 48:11. 48:11 izao ny voalaza. No ny tenako, eny no ny tenako ihany no naovako an'izany, indrisy lotoina ny anarako fa ny voninahitro kosa tsy omeko ny hafa. Tena lotoina mihitsy ny anaran'ny dada Yahveh. Lasa novainareo. Raha Yahveh no tokony hiantsona azy, mandiny teny ianareo na ninona novainareo anarana io. Fa efa navy aiza? Iza nanomenareo an'io? Valy teny menanao ny adverseran'io Andriamanitra Abrahama io nanomenareo an'io. Ilay natonga ny dada Yahveh tezitra foana hatramin'izay. Ary vokatry ny atezerana ny dada Yahveh amin'izay teo amin'izay nareo nanararoatra. Rehefa tezy dada Yahveh dia nisitaka tamin'ny zanak'Esy, tsy nety niaraka tamin'ny ntsony teo amin'izay nareo ny olombelona tena nampalahelo mihitsy ilay zavatra niseho. Nalainjareo amin'izay dia namorona aran'Andriamanitra amin'izay izy. Teo daholo ny nivoahan'ny anarana be dia be natsoinareo olombelona. Oka daholo ny karazan'Andriamanitra be dia be. Indrisy mampalahelo. Izany hoe nararotin'ny sasany ilay fisitany Yahveh malala tamin'ny zanak'Israely, Yahveh ilay Andriamanitra Abrahama, ilay Andriamanitra Mose. Rehefa niala tamin'ny zanak'Israely izy fa tezitra dia nararotina amin'izay ilay fialana. Satria tsy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely dia nararotina koa ilay tsy fahalalana dia novaina amin'izay ilay hoe Allah, Jehovah, Yahvé sy ny maro samihafa izay tsy voatanisy. Misy mamorona be dia be any. Fa reo moa no tena malaza reo dia izay natonga ny hoe tia ny santionany ity. Fefa be dia be izany ankehitriny. Mampalahelo. Mendrika ny potehana izao tontolo izao. Ary tena rary ny raha ho potehana amin'izay nareo. Rary. Izany hoe efa iza moa izany mianatra amin'ny teniteny takan'ity. Ity natao hoe zandry ny Yahosoa, ilay iraka ny Yahveh, ilay misolo tena n'ilay Andriamanitra Abrahama, Yahveh no anarany. Ilay nambaninareo sy nataonareo tsinitsinina, ity izy ity. Tsy matinareo izany anarana izany. Olombelona ihany nareo ka mipetratra. Fa ny tompon'ny aina no miresaka aminareo. Ary ny tompon'ny fanahy. Tsy moramora izao nataonareo izao. Naninona nataonareo an'izao ny Andriamanitra maro? Manao revitra ely aho hoe rehefa tsy teo rigana, raha tsy teo aripaka, verena amin'ny Yahveh nareo. Fa tsy misy manam-pahefana amin'ny tany ty fa tsy Yahveh rery ihany. Izy ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Manolo anao hitodika anao riverina. Mba tonga izay. Isia toko fa teny moa izany. 4:20 no vakentsika. Isia 64 hoe
nanomboka tsy misy niantso narany dada Iavantsony ny olona satria tsy afaka miantso narantsony satria tsisy famonjeny intsony ny zanak'Israely. Tsy misy afaka miantso ny anarany. Isaia 64:6 tsy misy miantso ny anaranao na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amelokay. Tsy afaka miantso tsony ny anaran'ny dada Iavany ny olombelona dia ny Israely ihany. Tsy misy miantso ny anaranao tsony na mba hifoha maraina ka hifikitra aminao. Ina ny antony? Nafeny dada Iavany tavany ka tsisy afaka miantso azy, tsisy afaka miresaka aminy. Zay ny zava-misy zay. Nampalahelo ilay tantara. Tena nampalahelo mihitsy. Indrindra antsika hijery tenin'Andriamanitra fa vokatry ny atezeran'ny dada Iavaza dia mbola nitoy ihany ny teny hoe tsy nahafantatra azy tsony hatrany amin'ny zanak'Israely. Indrindra vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia 4:1-2. Jeremia 4:22 dia miara-mijery antsika zay. Jeremia 4:1-2. Indrindra vakitsika ny teny. Jeremia 4:22 fa adala ny oloko izao tsy mba fantany, tsy fantany intsony dada Iavany. Zaza tsy misy saina izy, tena tsy misy saina intsony. Very zany ny fahalalana ny dada Iavany, sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia endry izy, fa raha ny anao soa kosa tsy fantany intsony. Mazava zany ny teny eto fa tena tsy mahafantatra ny dada Iavany intsony ny zanak'Israely. Teo ilay nararotina amin'izay. Ary ny zava-doza azy, raha sendra misy miantso ny anaran'ny dada Iavany dia nitenenina hoe aza miantso an'izany intsony fa so maty eto ny hafarany. Maty mihitsy ny hafarany. Raha vakitsika ny bokin'ny Amosa 4:9 angamba izy enao vakitsika zay. Amosa 4:1-7. Vakitsika kely amin'arany Aosoa. Amosa, izao misy an'izany Amosa zany. 4:1 dia manomboka amin'ny 7. Hoe teto no nahatonga ny olona nanararoatra nanovany eo amin'izay dia ny olona tsy matahotra ny eo Andriamanitra Abrahamy mihitsy. Amosa 4:1-7 ka hatrany amin'ny 10. Ary raha misy folona sisa ho an-trano iray dia samy ho faty ireo. Io zany ilay ozina hoe ho ataoko maty mihitsy nareo androany, ho enjehako mihitsy ireo sy dada Iavany, vonoko nareo. Ary ny havan'izay matina izay mandevona azy dia ambetany faty ka dia tondra azy hiala ao an-trano. Hoe avoaka zany dia faty zany satria maty ireo. Dia hiteny amin'izay ao anaty trano hoe mbola misy ihany va ato aminao, zany hoe mbola misy olona maty ihany ve eo. Dia hoy izy hoe tapitra, dia ho valiana hoe manginona re fa tsy tokony ho tonoina ny anaran'ny Iavany. Hoe aza tonoina ny anaran'ny Iavany fa raha vao tonoina io dia maty eo indray tsika. Zany hoe tena tsy misy fahefana hiantso ny anarana intsony fa tena lasa danger de mort no miantso anazy. Raha ho an'ny zanak'Israely, nanomboka teo ny Israelianina ilay tsy nahafantatra azy intsony ary tsy nahalalana azy intsony. Ary tamin'izany fotoan'izany tokoa dada Iavany no nanao ny lehilahy amin'asa hoe ny oloko hafantatra ny anarako dia izay hitenenako hoe ity aho. Satria ny Israelianina efa tsy afaka fantatra intsony noho ny amiatezeran'ny dada Iavany dia nipoteny mihitsy ny fahalalana azy ka vita ny dada Iavany hatrany amin'ny naniraka Nebokadnezara hanapotika ny tempoly izay misy azy. Vita ny hatrany amin'ny fanapotenana ny tempoly noho ny amiatezera. Ka rehefa tsy teo potika ohatra nanjon'ny Israelianina, petra tsara ianao. Aza miseho anao mahery ianao no miseho matanjaka ianao fa tsy matanjaka zany ianao. Olona ihany ianao fa tadidio ary lehibe ilay mibaiko ny sainao. Fa ny foroniny ianao Iavany namorona anao. Ilay dada malalako, dadany Elia zany. Ilay naniraka ny Eliako. Dada izy ve Andriamanitra izy ve tsy atao dadako aminy. Dady fanajana anazy zany. Ary marina zany. Zay ny zavatra misy zay. Ka inona ny sary mipetraka zany amin'izao tsika miteny izao. Fa raha ny sary mipetraka dia hoe rehefa tsy afaka niantso an'io Andriamanitra intsony ny zanak'Israely ary tena
tafasaraka tamin'ny dada Iava araka ny teny hoe indro ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo ny Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Izay teny izay dia porofo mitohaka amin'ny tendantsika fa tsy mety miaino ny mpanota io Andriamanitra io. Izany hoe raha vao novainao io anarana io efa mpanota ianao ary tsisy Andriamanitra miainanao izany io. Tsy miainanao izany io Andriamanitra Abrahama io, reraka ao fotsiny ny antsomantso tabataba azy anao zao fihetsiketsena maketsy maka io, fa tsy miainanao izany io Andriamanitra Abrahama io izany. Lany andro eo fotsiny ianao. Fa raha Andriamanitra tsy izy dia miainao anao. Fa nazavaiko anie ary io ngery natezitra ny dada Iava. Io no natezitra anazy. Ny fiantsoan'Andriamanitra tsy izy natonga ny atezerany. Dia izao nefa samy antso Andriamanitra tsy izy daholo nareo, nefa manomy Andriamanitra Abrahama. Aza manontona ilay Andriamanitra Abrahama na Andriamanitra Mose rehefa tsy hiteny hoe Iava ilay anarana, fa tsy izy daholo ny ankoatran'izay. Tsy izy. Kategorika mihitsy ny Elia miteny fa tsy izy. Ary rehefa tsy izy dia tsy izy. Ianao mila mieritreritra sy mandinika amin'izay manaraka marina fa tsy ianao no mbola iziriziry amin'ny zavatra tsy mety ataonao. Samy tonga sainy. Fanavotana fanahy fa tompony fanahy io Iava io. Ary izy nilaza fa ny fanahy izay manota dia ho faty. Rehefa teo faty izany ny fanahinao mipetraha ihany amin'io anarana tsy izy io ianao. Ezekiela 7:20-24 hoe ny fanahy izay manota, izany ny fanahy izay mbola miantso Andriamanitra tsy izy dia ho faty. Ary rehefa natoroko anao ny antony tonga ny anarana nipotra, rehefa nanomboka tezitra io dada Iava io dia niova izy indao aloha jevantsika koa ilay hoe ny fanahy izay manota no faty dia ny anankiray ilay hoe ny rano mihitsy Nebokadnezara nandoro ny tempolony. Mampatsifika anazy teknisiana na somary adiniky kely izany izay sarge. Tsy aloha jery an'ilay Ezekiela 18:4 izany no vakitsika voalohany. Ezekiela 18:4 indro ahy ny fanahy rehetra, toy ny fanahy ny ray dia toy izany koa ny fanahy ny zanany, samy ahy daholo ireny. Ny fanahy izay manota no faty. Izany hoe raha misy fanahy manota izany dia ho faty io fanahy io. Ka fahotana ny natezitra n'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, ny fahotan'ireo zanak'Israely nanompo Andriamanitra tsy izy, niantso Andriamanitra hafa. Tany dia fatezerana, potika, fampitehana. Rehefa tsy teo potika ianao fa andro farany izao, velamy Andriamanitra tsy izy. Iverenina amin'ilay Andriamanitra Abrahama antsoina anarana hoe Iava. Iverenina amin'ny Andriamanitra ny Mose ilay antsoina anarana hoe Iava. Fa raha ihany ny Andriamanitra izy mianakary. Tena fitiavana izany teneniko izany. Fitiavana ny te-hamonjy anao satria manino? Efa mandeha any ny loza hamelanareo olombelona. Efa misy eo ambony lohanareo, efa misy eo ambanin'ny taninareo, efa misy eo akaikin'ny tongotronareo. Efa mandeha ny daholo ny loza. Dia teny amin'ny rivotra efa misy. Feno loza amin'ity taninareo ity amin'izao ritenenako izao. Ny fikapoana eny aminao eny sisa ny andrasanao. Rehefa tsy hitodika ianao dia hamely ireo. Dia mbola misy fotoana maizany fiainana. Fa fitiavana izany ataon'ny Elia izany. Tena fitiavana izany. Mbola misintona anao foana hoe mba miverena fa ampy izay. Nanome porofo izany. Nomeko mihitsy hoe ity daholo ny fôtin'ilay izy. Tatony navoanareo. Mbola jerevantsika daholo izany rehetrarehetra izany hoe menoa ny tenin'ny mpaminany Israely ihany. Izao hoe jerevantsika hoe tena nipotehiny dada Iava amin'izay hatrany amin'ilay tempolony. Raha vakitsika ny bokin'ny Jeremia fimy izy 52 amin'izy. Jeremia 52:11 angambany izy hoe potehiny dada Iava mihitsy ny tempolo tao Jerosalema. Hoe Jeremia 52 angambany izy indray izao. Teo amin'ny andininy hoe vakitsika manomboka amin'ny andininy fafiry. 52:7 ka hatrany amin'ny Jefia France 7, 8, 9, 10, 11 angambany izy. 10.
ovakitsika ntetantsika eo ny afaran'izy zay. Ary nisy voabanga ny tanàna dia nandositra alina ary ny miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin'ny lalana mankany amin'ny vavahady tany elanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sahany mpanjaka, fa ny kaldianina no manodidina ny tanàna ka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany ay. Ary ny miaramila ny kaldianina nenjika ny mpanjaka ka natratra ny Zedeka teny amin'ny tany ay, ary Jeriko dia niparika nandao azy ny miaramila ny rehetra. Ary voasambotra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho an'ny Babilôna, ho any amin'ny mpanjaka ny Babilôna tao Ribla any amin'ny tany Amata, ka dia notsaraina tao izy. Ary ny mpanjaka ny Babilôna namono ny zanakalany Zedeka teo masondrainy, ary ny mpanapaka ny Jodea koa dia nivonoany tao Ribla. Ary nompitsiry ny mason'ny Zedeka dia nafatotry ny mpanjaka tamin'ny gadra varany izy sy ny maro samihafa. Io zany hoe nivonoany zareo esa moa hoe amin'ny 720 roa-20 no toizatsika. Ary tamin'ny andro 10 tamin'ny volana 15 tamin'ny taona 720 nanjakany Nebokadnezara mpanjaka ny Babilôna, dia tonga tany Jerosalema Nebosaradana lehibe ny mpiambina mpanompo ny mpanjaka ny Babilôna 720, ka nandoro ny tranony Ava sy ny tranony mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema, dia ny trano lehibe rehetra dia nodorany tamin'ny hafa avokoa. Zay satria dada Iava mihitsy naniraka anazy hoe nadoro. Rehefa tehitra zany hoe dada Iava io dia tonga amin'izany sary zany, ary miomana ny dikan'izay. Io ny proof fa nitapahany mihitsy ny fifandraisana tamin'ny zanak'Israely, naseny doriny Nebokadnezara mpanjaka mihitsy izy. Zay le rikatra amin'ny Jeremia 5:20 noinge vijalivantsika izy teny zay. Jeremia 5:20 hoendry Nebokadnezara mpanompo, manoko amin'ny andininy 9. Koa izao no lazainy Iava tompony maro noho ny tsy hinonareo ny teniko ry Israelianina, satria Israelianina io resany io, dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakany Babilôna mpanompoko. Lazainy fa mpanompony mihitsy nefa zata sady olona mpanompo sampy io no tena biby be mihitsy. Hoy Iava, ary hoentiko amely an'ity tany ity izy sy ny mponeto mba amin'ireto firenena manodidina rehetrareto, ka arigako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisitra sady rava mandrakizay. Ary dia atsahatra eo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo sy ny maro samihafa zany. Eo zany hoe nasainy dada Iava nobataina avy any mihitsy Nebokadnezara hoe asio io, dia poteo ireo Israelianina reo, dia poteny Israelianina tokoa, ary potehonareo Babilônianina io Israelianina io. Dia tonga tokoa izy moa i Nebokadnezara mpanjaka dia nanapotika ny tanànan'ny Israelianina, dia nidoro rehetra any amin'ny tranony Iava mihitsy nidorany. Navelany dada Iava nidorana amin'izay hoe doro io fa tsy araka amin'ireo intsony. Zay zany rehefa tehitra io dada Iava io. Ianao ve tsy tonga saina amin'izany hoe ianao efa fantatra na fa Iava ary ianao efa mpanota, mpanao ratsy. Ny ato amin'ny Elia tsy misy olona manao ratsy intsony miaraka amin'ny Elia zany, fa olona parfait. Ary efa manarivony izany olona parfait zany izay miaraka amin'ny Elia, amanarivony. Ary efa be dia be nefa maniry teo tonga amin'izany. Zany ny tsokoana hoe ianao hoe mbola te hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany, mbola te hiantsy ady aminy nefa voapolofo aminao fa tsy izy anie io ohatsonao io. Andriamanitra tsy izy anie io ohatsonao io. Mbola tsy tonga saina ihany ve ianao? Anjaranao ny mieritreritra, fais ton choix. Na ianao hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy izy ihany no ataonao ary. Na ianao tonga saina dia hiverina, dia verena miaraka amin'ny Elia. Andao hiaraka amin'ny Elia amin'izay ianao. Elia ilay niandrasan'ny Israely. Fa zany Elia zany mpanala olona amin'ny fahotana, mitondra olona ho tsy mpanota intsony, ary mitondra olona ho lasa parfait tahaka ny Elia, parfait. Atsony ianao hitotika hoe fiainany amin'ny dada Maria Iava, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Reo zany le teny nomeko anao reo hoe tanteraka ny teny fa rehefa tesy dada Iava
tena niteny ny fiarahana aminy. Ary teo nararotina amin'izay satria efa tsy misy tsony ny tempolo dia tsy afaka miantso an'ilay anarana tsony. Lozika be zany. Ko tao amin'ny tempolo ny etsoina an'io anarana io dia lozika ny tsy fahalalana anazy. Lozika ny tsy fahalalana anazy. Dia novain'ny olona amin'izay ilay izy satria io tantara io tany amin'ny taona moins 500 tany hoany io tantarany nahatongavany Nebokadnezara io. Tao moins 590 teo dia nanomboka ny déportation ny zanak'Israely, zany hoe natao sesitany, esclave. Dia nitoy nandeha tao amin'ny zareo Medianina, Persianina, niditra ilay koa ireny, niditra ny Grika, niditra ny Romanina, ary taty aorindrinan'ny Romanina niditra ny Arabo. Ary teo na tonga ny famoronana an'ilay anarana ihany koa satria toe rava ilay anarana dia namorona koa ny Arabo. Namorona ny anarany hoe Iala izy. Tahaka ny katolika Romanina namorona hoe Yahvé, tahaka ny protestanta namorona hoe Jehova, samy ara namorona. Ary ny forona dao naran'Andriamanitra be dia be rehetra izay efa tsy haintsika intsony nisy ny amin'ity tany ity. Samy nanao daholo rehetra rehetra. Izay natonga nanana profeta ity ilay marina, miverena amin'ny marina daholo. Miverena ao amin'ilay marina daholo fa ampy izay tsy marina nataonareo izay. Ary lazaiko anareo fa tena fitiavana zao. Fitiavana ny hamonjy olona, hanavitra olona, hamerina anareo ho any amin'ilay tena nahary tongotra aman-tananareo fa ny mpanota izay voalaza fa mpanota anie dia tena ho faty ho any amin'ny elongena, ho any amin'ny l'enfer, l'étang du feu, ho any amin'ny afo mirehitra mandrakizay ianao. Fa mbola io Andriamanitra Abrahama io no teny izay hoe ho alefa-ko any ny mpanota. Izy mihitsy no teny izay tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany hoe Yahoshua no anarany. Jerevantsika io histoiran'ny mpamina ny farany io. Ary aza miteny ary iza moa ianao io? Ho fantatreo ihany ny tantarako, fa rao fotsiny teniko fa mamonjy ianao zao tiako atongavana izao. Soa ho anao zao, iza tsy maniry ho afaka amin'ny fahotana. Fa jereo izay niaraka taminao na afaka anao tamin'ny fahotana, ho ve tsy mbola mangalatra ihany ianao? Ho ve tsy mbola miteny ratsy ihany ianao miaraka amin'izay tomponao hatramin'izay? Ho ve tsy mbola mijangajanga ihany ianao? Jangajanga ianao io manambady be dia be io, jangajanga ianao. C'est de l'adultère. Fijangajangana zany. Raha nanamboatra ny olombelona Andriamanitra dia lasa vavy nanamboarana anazy. Ary ny tantaran'ny Abrahama dia milaza mihitsy fa hiady masaiva ny razamben'ny olombelona. Vady izy ireo. Ray ny vadin'ny Adama dia Eva, ary ray ny vadin'ny Eva dia Adama. Ko mahina tsy miverina amin'io nareo. Raha tena Andriamanitra Abrahama no Andriamanitra nareo lasa vavy no namorony anazy dia lehilahy ray manambady vehivavy ray. Ary izay no original zay. Fa niditra ny fonareo no mahatonga anareo manambady be dia be io. Olona maditra zany. Mpijangajanga zany. Mpangalatra mpijangajanga, ny mpanao ratsy mpijangajanga. Rehefa novaina ilay anarana dia efa mpanota zany. Ary ny mpanota ho vonon'Andriamanitra i Abrahama. Io Andriamanitra Abrahama io mihitsy ny hamono anao. Tena miteny anareo mihitsy nefa fitiavana ho azo. Tsy misangy io Andriamanitra Abrahama io. Izy no Andriamanitra. Verina amin'ny daholo izay rehetra miantso anazy. Iaiavana anarana. Ary tsy manota intsony izay miantso an'io Andriamanitra io tahaka ny Elia. Tsy izay rehetra efa niaraka tamin'ny Elia. Satria izay miaraka amin'ny Elia, izay no anarany hoe Elia. Iaiavana ny mpaniraka azy. Dikany El dia Andriamanitra, solo tena ny Andriamanitra mandehandeha atao hoe Elia. Raha zany hoe za manavitra ny rehetra rehetra io. Izy tontolo izao nge zao avotako zao engane mba isan'ilay klasiny teo vovonjy ianao. Engane konista ao anatin'ilay klasiny teo afika ianao. Fa ity ny famonjenanao zao tempo zao. Maiza ianao mitodika. Zao anaraka ny Elia. Anaraka ny dada Iaiava. Satria Elia nitondra anao ho any. Ho afika ianao rehefa manaiky an'izao famonjena zao. Jereo ny rehefa miaraka amin'ny Elia. Fa manarivony anie. Njaranao mba miditra koa. Mavonjeko koa ny fanahinao. Fa ny fanam-panota, ny atao hoe mpanota, dia ny olana nanovana eo anaran'Andriamanitra io dia efa mpanota ianao. Fa mpanota ianao zay. Ny mpijangajanga, mpanota ianao zay. Manambady be dia be, mpanota ianao zay. Mpiteny ratsy, mpanota ianao zay. Mpisoloky, mpanota ianao zay. Mpamono olona ianao, mpanota ianao zay. Mamosavy olona ianao, manota ianao zay.
manao zay animba olona ianao, mpanoty ianao zay. Andriamanitra mampanoty miaraka amin'io fa mahatonga saina. Fa ny Andriamanitra Abrahama kosa anie tsy tia fahotana, ary mahakala ampanota mihitsy izy vao vakitsika teo. Zay ny fiafarany teliko a mazava tsara aminao, porofoko aminao fa fitiavana zany. Ny Andriamanitra Abrahama zany tsy fisangy zany. Aza misangy an'izany ianao sy anao sahirana. Olombelona ianao ka mipetra tsara, fa tsy fisangy zany Andriamanitra Abrahama zany. Izy tena be fitiavana fa tsy azo rarotina. Ny fampianarana antsika manaraka indray hoe ahoana mihitsy ny tenin'ny Mose indray mikasika ny amin'ny mpaminany. Mpaminany iza ny tokony ho arahana sy fihainoana teny. Izay no jerevantsika indray amin'ny manaraka izay. Fa eto antsika dia mahita mihitsy hoe efa tsy mety intsony ilay izy. Tena efa diso be ny Andriamanitra anao. Porofon'izany ianao mpanota io. Porofon'izany ianao tsy mety tanteraka io. Fa ny olona izay miaraka amin'io Andriamanitra io, izay no tonga nazo namonjy ianao, mo tonga tanteraka ianao. Fa io Andriamanitra io mihitsy tsy tia olona maloto, tsy tia olona mpanota. Vao nivakitsika teo izy, horingana ianao rehefa mpanota ianao dia horingana ianao. Ary rehefa tsy mbola ringana ianao amin'izao dia hoatsipy ianao rehefa maty any amin'ny farimy rehetra avy, any amin'ny feu éternel, mamono ianao tsaki-janona. Zany ny toerana famonoana amin'ny fanahy. Izay no misy anga zany, ka izay ny tenin'ny mpaminany farany. Tenin'ny mpaminany farany daholo zany meko anao zany. Yahoshua ilay mpaminany farany. Mpaminany Israelianina, araka ny tenin'ny dada Yahva hoe mpaminany Israelianina no henonao ary ho arahanao. Izay ny amarantsika anazy. Deutéronomia 18:15. Deutéronomia 18:15, mpaminany Israelianina no henonao. Anatin'ny Sefer Torah Jiosy zany. Vakitsikesa dia amarantsika anazy. Izay no jerevantsika indray manaraka hoe raha ny lalàna zany dia tsy maintsy atao amin'ny Israeliana eto ihany ny azo arahana ny teny. Zareo Israeliana ihany tsy maintsy henona teny, fa ny ankoatra izay dia tsy mahazo. Deutéronomia 18:15, eo avarantsika ny teny ho voninahitra dada Yahva sy Joshua. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy. Zany hoe mitovy aminao izy Mose, ka izaho taranaka Israelianina. Israelianina ohatra anaty dikan'izay. Hitarika an'izareo izy ireo any anefitra amin'ny fotoana io. Izao no hatsanga ny avahan'Andriamanitra ho anao, ary izy no henonareo. Zay io mpaminany Israeliana ihany zany no azo henona zany. Fa raha vao tsy Israelianina dia tsy azo henona. Refeso indray ny mpaminany miresaka aminareo. Iza ny mpaminany miresaka aminareo? Dia samy mandrefy ny azy tsika. Ianà zao dia tena mpaminany Israelianina mihitsy ny no arahako hatramin'ny farany. Araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Zay no hoe tenin'ny Andriamanitra Abrahama Yahva, ary Andriamanitra Mose Yahva. Mpaminany Israelianina. Izay no jerevantsika sy ny tohin'izay, satria famonjena mandrapahatonga antsika any amin'ilay mpaminany farany, izay atao hoe Yahoshua no anarany. Fa zany ny tena mpamonjy zany, mpanavitra zany, iraka farany meny dada Yahva ho amin'ny fanavotana ny olona. Dia miraso antsika etra izay nandresy nanaraka, ho tahiny Yahoshua ny antsika etra rehetra, ho tahiny dada Yahva. Satria tao amin'izany Yahoshua zany nahazoana ny famonjena. Izay ilay ho hazavaintsika mihitsy izay. Ho ampahafantarina antsika tena nisy mihitsy ny lamina asa-pamonjena. Ary ho jerevantsika hoe nakaiza ty tenin'ny dada Yahva ty, raha monjy ny olona izy, aiza ny teny misy anazy. Efa mazava fa tao Israel. Satria Andriamanitra Abrahama izy dia lasa Andriamanitra Mose. Noho izany ary amin'ny taranak'i Abrahama nakany amin'ny Mose no misy anazy, satria ireo no nafantatra ny anarana. Ary ny Andriamanitra Mose, rehefa mino amin'ny Mose nareo dia tsy maintsy mino ny Andriamanitra Mose. Ka ny Andriamanitra Mose dia ao anaty Sefer Torah, ary ny Sefer Torah dia miteny hoe Yahva zany Andriamanitra zany. Fa tena mipetraka hoe inona zany no tokony atao rehefa resy lahatra, dia arao foana ny fampianarana. Fa atoranao dony atao fa zao ny teniko aminao manarany Elia. Hatrany dia andao hiaraka amiko.
hoe za hamonjy ny fanahiko hoe za tsy hamonjy tsy hanarin'ny fanahiko fa hamonjy andaozy hamonjy ny fanahiny miaraka amin'ny adaoly am'izay manerana an'izao tontolo zao onjeo ny fananao fa ny fanahy zay manova anarana dia ho faty ozy dada iava araka ny teny ny mpaminany Ezekely mpaminany Israelianina zany ary ny mpanota rehetra tsy mihaino anareo zany ozy dada iava ary izy tsy azonareo terena fa tsy mihaino izy tsy misy an'izany hoe mivavaka dia mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ny ataony dia mifona dia manao ny ataony tsisy Andriamanitra ny teny an'izany fa ny mpanota dia ho anefako any amin'ny fahariam-mirehetra afo ny teneny fandringanana fahatezerana mirehitra zany ny miandry ny mpanota ohatra anareo io dia nareo mpanota rehetrarehetra amin'ity planeta terra ity mpanota daholo nareo lombelona rehetrarehetra tsy misy afaka na nyray azana onjeo ny fanahinareo lao anaraka ny hery ahy efa afaka itsika dada malala iava aho nambarako ny teninao ary tamin'ny fitiavana sy ny hery be avy any aminao ny nanam-porofona zay mbola ianao ihany koa ny manam-porofo satria teninao avokoa zao fa tena fitiavana ny teninao nampisino miariary amin'izay fa tenenao ilay Andriamanitra Abrahama nasino miariary hatrany amin'ny anaranao ary nasino miariary natao hitapoko hitam-pirenena fa tsy mahay manota izay miaraka aminao zao Eliany ranao zao mihitsy ny vavolombelona sy izay rehetra efa nataonao hita maso manaraka dada iava malalo sambatra izay tafaraka aminao fa tena voasohatra ny amin'ny lanitry ny lanitra ny anarany tena avotra izy ary ho tonga soa ny amin'ny lanitry ny lanitra vonjeo izay mandre an'izao teny zao avoto dada iavao fa lo hivavaka izay trano tady ianao vonjeo ny tsirairay avy fa tena fitiavana ianao tonga ny andro tsy maintsy ampahafantarana ny olona marina mba hiverenanao any aminao satria mandeha ny fandringanana efa mandeha ny mpandringana dada iavao vonjeo izay mbola azo vonjena avoto izay mbola azo avotana atao maimiaino izay mbola afaka mandre voninahitry no mandrakizay sorabetsaka dada malay iavao narany Yahosoa amen dia mirary esotsika samy teny Yahosoa ho amin'ny fito izay fampianarana manaraka ary ny hatsarany dada malay iava angy ho aminareo tsiray avy ho amin'ny manaraka indray vedomatoa